Faly Thank you. miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy misaotra anao hatrany manaraka ny pejy dia arabaitsika sahady efa manoloana antsika eto Pastora Emma pasteur amina Fiangonana Loterana aty Amerika États-Unis. Aty Amerika moa be dia be misy 70 mahery ny karazana fiangonana Loterana. Dia izy zany pasteur amina fiangonana iray antsoina hoe Faith Lutheran Church. Dia avelantsika angamba ny izy tena no ampafantatra ny mombamomba anazy araka ny mahazatra antsika eto amin'ny pejy. Misaotra anao teolojia borona nanao izao interview zao. Za zany araka ny lazainy teo Pasteur Emma. Dia faly miarahaba anareo rehetra izay manatrika an'izao na aty andafy na any Madagasikara. Dia FLM za tany Madagasikara dia nianatra tao amin'ny nianatra tamin'ny SCPL tany am-piangonana, nianatra tamin'ny STL tao Voalavaratra Fianaran-tsoa, dia niasa tao amin'ny SAT Voalavaratra Fianaran-tsoa, dia nanohy fianarana aty Amerika, dia manambady aman-janaka roa vavy, manambady pasteur koa zay FLM tany Madagasikara. Dia misaotra ny tompo amin'izay resaka ifanaovantsika eto androany fa izao ny andro nomen'ny tompo dia faly sy ravoravo amin'izany isika. Misaotra indrindra anao koa ny amin'ny fampahafantarana. Asiako fanazavana kely ihany ho antsika izay tsy tao anatin'ilay sahany FLM zany. Ilay FLM dia Fiangonana Loterana Malagasy dia ilay toeram-pianarana rehetrarehetra nazavainy teo zany fianarana teolojia ho an'ny Fiangonana Loterana Malagasy any Madagasikara. Fa taorinan'izay zany izy vao nanohy fianarana teolojia taty ivelan'ny Madagasikara. Dia amin'izao fotoana izao izy pasteur amina Fiangonana Loterana aty ivelan'ny Madagasikara. Azonao mba fitipitinina aminay mpiaino sy mpijery ve hoe nanahoana ny lalana natongavana tamin'izany ordinasiona ho pasteur Loterana aty ivelan'ny Madagasikara zany? Raha ny lalana nandalovana zany dia mila miresaka hatramin'ny nahaterahako zany ka mandra-pahatonga aty zao. Vao maika tsara mba mazava kokoa aminay le lalana. Ny tanjona moa mazava ho azy tsy hoe hipublie ny fiainanao manokana fa hitondra fampaherezana, hitondra finoana ho an'izay mpiaino sy mpijery antsika, indrindra ny vehivavy izay mandalo lalana mitovitovy aminao na hafa tanteraka mihitsy amina sehatra hafa tsy voatery hoe fiangonana. Ny azoko lazaina angamba dia izao, za zany namaky boky dia nahita fanazavandry ny inona moa zany amin'ny teny gasy, ny taonan'ny olombelona zany amin'ny teny malagasy dia gaga zany hita hoe fahazazana ozy izy amin'ny voateraka mandra-paha-16 ans. Dia nefa le fahazazana zay mizara telo hoe fahazazana, fahatandrano fahazazana, fahanterany fahazazana. Gaga be ao. Zay zao découverte nataoko amin'izao zavatra ataonao izao, sy mbola nahalala an'izany mihitsy ary zao zao. Dia ny fahatandrano koa mizara telo ohatran'izany, 16 ans à 32 ans zany. Dia misy fizarana koa hoe fahazazana, fahatandrana, fahatandrana, fahanterana, fahatandrana. Dia ohatran'izay koa ny fahalehibiazana mizara telo ohatran'izay koa 32 ans à 62 ans zany. Dia fahanterana 62 ans ka hatramin'ny 82 ans. Ka ny misy anazy zao dia aty amin'ny fahanterana izay mizara telo: fahazazana fahanterana, fahatandrano fahanterana, fahanterany fahanterana. Sarotra be miteny azy. Dia ao anatin'ny fahazazana fahanterana iazany izao ka ny aiza amin'ireo tianao zaraiko aminao? Fahazazana ve, fahatandrano ve, fahalehibiazana sa fahanterana ihany? Fa misy azy mampitohy mandra-pahatonga aty amin'ny fahanterana. Tena efa nianatra zavatra important be sahady tsika raha afaka tsongainao tsikelikely mino fa niaingatra any amin'ny fahazazana ka hatramin'izao fahazazana fahanteranao zao dia nisy zavatra nitohy tao momba ny hoe hatramin'izao nahatongavanao mahavita ordinasiona pastoranao zao. Zany indrindra dia faly zany izara
kelikely isaky ny ina moa zany fizarana zany. Ny fahazazana zany a dia manana zavatra tenena ao anatin'ny 0 ka hatramin'ny 7 taona. Ina moa ny 0 hatramin'ny 7 taona, io ilay ataony hoe fahazazana. Ny zavatra zaraiko, ny zaraiko dia izao. 9 taona ka hatramin'ny 7 taona tamin'izay fotoana izay. Ao anelanelany 9 taona hatramin'ny 7 taona zany. Dia tany Vohiposa zay nipetraka. Fantatro fantsareo Vohiposa. Dadanay niasa tany, dia izaho nianatra tao zany fa dadanay mafanafo be amin'ny fiangonana, dadanay sy mamanay. Dia na mbola kely izaho ohatran'izay zahay dia efa mandeha mamonjy fotoam-piangonana tamin'izay zany fotoanan'ny tanora. Zahay efa zaza. Dia fotoanan'ny tanora dia nandefa film ry zareo dia ny titrin'ilay film Le Voyage du Pèlerin. Efa henonao ve ny film iny? Efa henoko ihany fa mbola tsy nijereko mihitsiny. Le Pilgrim's Progress zany misy azo jerena tsara ty ao amin'ny Google evan'ny olona izy azo nijerena. Zay film zay nandeha tao am-piangonana, zaho 9 taona eo, zay zany ny fotoana ny fanenako tamin'ny tompo voalohany. Lazaiko zay satria nandritra ny film io za dia nitomany, zazakely iny nitomany. Rehefa vita ny film, nandeha niditra tao amin'ny altara za, dia nandohalika tao amin'ny fandorian'ny pastora amin'ny altara, dia nitomany tao sady nivavaka. Tena hitako hoe fanahy masina meno anahy tamin'izany. Dia tonga avy any ny pasteur sy ny mamako zany. Tadidinao ve le nampitomany anao tamin'izay hoe nampitomany anahy zany dia hoe zao no tena voalohany hoe za Jesosy tsy mba te ho any amin'ny afo be fa za te ho any an-danitra. Dia tia za zay tario ny fiainako dia zay ampanaovanao ana inona dia ataoko fa za tsy te hisaraka aminao intsony, tsy hisaraka aminao mihitsy ny andro fiainako manontolo. Teneniko tamin'ny pastora sy ny mamako rehefa natany maninona za mitomany. Zaho miresaka amin'ny Jesosy, inona ny resanao amin'ny Jesosy, dia tena izay hoe anao a Jesosy atolotranao ny fiainako hatramin'izao. Ny anaran'ilay olona tamin'ilay film koa raha kristiana. Dia za zany teny hoe za mba te hitovy amin'ny raha kristiana izay nandalo zavatra sarotra be dia be izy amin'ilay film fa nandresy izy tamin'ny farany dia nita ny ony Jordana dia tonga ny an-danitra. Dia izay koa ny fanondriako napetrako tamin'i Jesosy za 6 ans. Zay fahazazana. Rehefa izany indray zany tao amin'ny fanteran'ny fahazazana 12 à 16 ans, dia 14 ans moa zany manao nianatra confirmation tous les ans dia 14 ans ndraisana confirmation. Io zany fotoana nandraisana confirmation dia ohatra hoe nanavao le fanolorako tenako an Jesosy tamin'ny fotoana io tena faly be, nitomany be koa za rehefa tao amin'ny altara nandray voalohany avy andray ity raha Jesosy tena Jesosy ity. Dia le pastoranay tamin'izay Dokoteran'ny izy ny pastoranay tamin'izay. Izy nanome teny fampiraisana anao hoe raiso zany fa Jesosy mila heviko anao dia Jesosy ho amin'ny fiainanao hatramin'izao. Dia niraisiko ny fandraisana fa dia niteny hoe an Jesosy ia tsy mba ditra, ia tsy mba teny raza, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao. Dia tena faly be koa tamin'iny. Fa ny lahady manaraka an'iny nefa tsy ampy zany ny mpitady rakitra dia ny lehibenay tao amin'ny sekoly lahady satria za mpampianatra sekoly tamin'izay. Lehibenay tao amin'ny mpampianatra sekoly niteny hoe ndany ianao manaty rakitra. Tezitra be za lazaiko anao. Nefa zany nanolo teny ho an Jesosy tamin'ny lasa iny. Za anaty rakitra hitsangana eto olona be dia be reto. Dia tena tezitra be mihitsy ny foko fa nitsangana ihany aho satria nanaja ilay diakona niteny tamiko. Inona ny hiri nandeha hozy ianao tao amin'ny fanatazana rakitra? This is my story, inona moa ilay mamy ny foko Jesosy ny famonjena hoe indroniaiko raisoanao. Nitomany aho nandritra ny fitatazana rakitra, ny bebaka ny fona tamin'i Jesosy hoe iaho milaza hoe anaraka anao nefa mitady rakitra fotsiny dia ny laviko tsy ataoko dia voamaika. Iny zany niveriko hoe conversion faharoa indray. Nisy conversion voalohany za 6 ans dia conversion faharoa za 14 ans iny. Le anao tezitra ve noho ny anao hoe menatra hitsangana anatin'olona sa inona le antony nahatonga an'izay atezerana izay tamin'ny voalohany? Tsara ny fanontaniana. Menatra za hitsangana amin'ny olona. Menatra za hitsangana ary za tsy dekona. Fa ny olona dekona zany tsy ampy dia lasa ny samborana maimaika zany. Raha natomana taloha angamba mety tsy naninona fa le fisamborana ao am-piangonana ao mipetraka miangona dia tonga ny fitatazan-drakitra dia ao an-damonitra mandany anao mitady rakitra. What is that?
Fa misaotra ny tompo fa zay no ataoko hoe conversion faharoa zay tena nanao hoe iah tsy homenatra an Jesosy tsony, tsy homenatra tsara zany fa ho raisiko fiainako zany ny filazantsara zany. Zay zany amin'ny fahazazana zay. Dia toizantsika izy niditra amin'ny fahatanjahana. Dia amin'ny fahatanjahana zany nisy ny tantarako 25 hatramin'ny 26 ans. Io zany hoe fahatanjahana. Tamin'ny fotoana io indray efa GPS za tany Fianarantsoa. Dia rehefa tonga tany GPS ho an'izay tsy mahafantatra ny piaino antsika aloha. Groupe biblique secondaire. Mandinika baiboly fa mpianatra secondaire zahay amin'io zany hoe 6e ka hatramin'ny 3e hatramin'ny terminale zany GPS. Dia rehefa terminale anao afaka baka dia mandeha amin'ny université dia andray anao GBU, groupe universitaire. Dia za zany GPS tany Fianarantsoa dia tonga tany Antananarivo GBU dia tena nafana foana fanatrehan'ny fotoan'ny groupe biblique eto Antananarivo. Teo indray nisy ny fanenako tamin'i Jesosy fahatelo, ataoko hoe conversion fahatelo. Nanao fotoam-bavaka zahay zany hoe hivavaka ho an'ny firenena 26 juin. Dia nanao fotoam-bavaka ka alohan'ny hivavahana ho an'ny firenena zany dia hoe samima mivavaka mifona amin'ny tompo zany, mangataka famelan-keloka dia ianao voavela heloka iny zany no mivavaka amin'ny firenena avy eo. Dino izy ianao nataoko? Hivavaka hifona amin'ny tompo mandritra ny adiny iray. Za tsy manana zavatra hifona amin'ny tompo mandritra ny adiny iray. Za tsy manao an'izao, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao. Zay no nitandrosako teo zany tao amin'ny tompo, amin'ny eritreritro. Ka zahay koa manko voataiza any amin'ny tokantranon'ny ray aman-dreninay zany, tena voataiza hoe zahay manao tsenjery soratra masina san'andro. Zahay tsy misakafo mihitsy raha tsy manona tsenjery soratra masina aloha satria hoe tsy mofy ihany veloman'ny olona araka Matthieu 2:25 fa nitendrena izay laoka ny vavan'Andriamanitra. Dia ny ray aman-dreninay nitaizanay hoe alohan'ny sakafo dia misakafo ten'Andriamanitra aloha. Dia rehefa vita ny vavaka dia mizara ten'Andriamanitra, zay vao mahazo misakafo. Tsy mampanina andreo zany na ilay ten'Andriamanitra omaly averinao androany satria teny soratra masina tsenjery isan-kerinandro zany azo tazomina isan-kerinandro na rehefa keviko hoe za fa nahay hafa dia manova hafa. Dia niezaka mihitsy zany amin'ny fitezan'ny ray aman-dreny sy ny amin'ny efa fanolorako tena an Jesosy tsy hanao zavatra ratsy mihitsy amin'ny fiainako. Mba manitikitika kely anao hoe firy nareo tamin'izany ray tam-po zany hoe miandry adiny firy zany vao mahazo misakafo. Efatra mirahavavy ihany. Zay ihany ka miara misakafo ka raha miara misakafo maraina zay manao tsenjery soratra masina vao misakafo na atoandro na hariva. Dia ohatran'izany foana mandra-pahalehibe tao ka mandra-pahatonga tany amin'ny université vao nisaraka tamin'ny ray aman-dreny. Tamin'ity fotoam-bavaka ity zany dia zay iah zany ohatra hoe keviko atao anatrehany Jesosy za tsy manana fonina fa mifona satria mpanota. Ino izy ianao no hitako? Ao anatin'ny vavako mikimpy maso nahita an Jesosy za miamboho anahy izy. Taitra be mihitsy hoe Jesosy zao veriko hoe tokony anatinao hoe I'm the best amin'ilay olona rehetra mivavaka eto rehetra satria za tsy manao izao, tsy manao izao, tsy manao izao, tsy manao izao, tsy manao izao. Fa manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao. Nahoana Jesosy miamboho anahy? Dia mivavaka Jesosy eo, maninona anao miamboho anahy Jesosy eo? Dia nitodika izy dia niteny hoe ianao izy ny ratsy indrindra noho ny ankizy rehetra ato reto satria ianao izy matoky ny zavatra ataonao hamonjenanao fa tsy izay nataoko ho anao. Dia teo zany vao fantatra hoe kay tsy ny zavatra ataoko. Tena fariseo zany tamin'izay fotoana izay. Tahaka an'ilay fariseo tonga tao amin'ny tempoly hoe misaotranao Andriamanitra fa tsy mba tahaka an'ireto, tsy mba mpanota. Za mivady hanina, za manao tsenjery soratra masina, za mavaky ny baiboly. Za vao 14 ans dia navaky ny baiboly manontolo Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse. Dia veriko hoe za zany tena masina be tsy fon'Andriamanitra hariana. Fa rehefa nahita an Jesosy miamboho ahy dia tena taitra be sady nalahelo be. Dia avy eo nazavain'i Jesosy tsy izay nataoko no hamonjena izay nataon'i Jesosy ho anahy. Dia izay vao fantako ny teolojia hoe ay moa ilay nataon'i Jesosy no hamonjena fa tsy ilay ataoko. Tsy ilay escalier miakatra, ina moa ilay tohatra miakatra ny lanitra nanao tsenjery soratra masina, tsy mandainga, tsy mangalatra, tsy mijangajanga, tsy manao an'izao, tsy manao an'izao. Dia tsy izay ka ilay izy fa tsy tohatra miakatra fa Jesosy nidina.
dia niraisiko izay nanomboka tamin'io izay fampianarana izay, dia nibebaka za dia misaotra ny tompo fa izay no azoko lazaina hoe conversion-ko fahatelo indray izany. Tena misaotra indrindra ny zaran'izay aminay mbola ato anatin'ny ataoko hoe fahazazany fahalehibiazana zany mino aho fa ny ankamaroan'ny génération-nay sarotra be aminay ankehitriny zany mahazo an'le zavatra tantarainao concrètement raha soratra tao amin'ny baiboly le izy dia na za manokana ary mahita hoe mazava be le afatra mazava be le mesazy tiana ampitaina fa ahoana zany tena hoe mikipy ianao ao anatin'ny adiny iray mahita an' Jesosy miambo mahita ahoana sarotra be amin'ny toe-tsainay ankehitriny zany mahazo an'le izy amin'izao fa afaka mba manampy anay ve ianao micomprendre n'izay zavatra lehibe indrindra tao anatin'ny conversion-nao izay hoe nahita anazy ahoana dia niteny ahoana dia namaly ahoana anao satria ianareo zany maromaro teo groupe miaraka mivavaka azonao ampiana ve izay mahatakatra an'le tena zavatra niseho tamin'izay. Ny olona aloha izany tsy nahita azy fa za rery nahita azy tao maso mikipy io fa tsy fantako izy natao amin'le romana fa mikipy any mahita anazy mandeha dia miamboho anahy dia avy eo izy nitodika niresaka tamiko dia avy eo amin'izay nibebaka dia efa za nibebaka ny foana dia tsy hitako intsony izy dia nanatona anahy ny lehibenay groupe biblique tao izay hoe inona mampitomany be anazy satria ohatra hoe tokony efa ho tapitra ny fotoana fivavahana fifonana zay za zany vao nanomboka nanao an'ilay fifonana dia hoe fa maninona anao no izao vao manomboka nefa ny fotoana efa lava be ny olona efa navita taloha aby dia niteneniko zaraiko tamin'izay hoe izao vao fantako nasehon'i Jesosy anahy fa ny famonjena tsy avy amin'izay ataoko fa manaiky taony dia teo zany aho vao tena nanao fibebahana hoe fariseo ka zatra amin'izay fariseo ny hevitra hoe azoko kontina to count retireto ny zavatra nataoko tsy azonao atao mihitsy tsy hamonjy anahy amin'izany ka izay tena diso hoe ny nataon'i Jesosy no hamonjena anahy fa tsy izay ataoko ary tsy mila fanampiana avy ety amiko Jesosy fa nataony dia efa feno mahavotsy ka ny sary ny hitako amin'izay zany dia ohatran'ireo sary amin'ny sarin'i Jesosy misy sariny izay moa hitako tamin'ny Nenilava tao dia ohatran'izay mihitsy ny sary hitako tsy haiko na hoe ilay sary efa amin'ny atidohako any ve dia nandro izay ny zavatra hitako fa dia tena izy amin'izay sary tao amin'ny Fiangonana Nenilava izay tao amin'ny toby 236 238 tao no nahitako an'izay dia avy eo ato aoriana nahita sary ohatran'izay dia nividiko izay sary izay dia amin'ny trano iray aman-dreniko any Madagasikara izay sary izay aty amiko aloha tsy misy manana izay aty fa nitanina izay ka isaorako ny tombo zany fa ny ahy zany misy zavatra ohatran'izany foana nandalovako amin'ny fiainako be da be izy fa tsy ho voazara daholo satria ny fotoanantsika voafetra fa ny tena izay teo zany ny fahazazana 6 ans dia fahanteran'ny fahazazana za 14 ans dia izay nizaraiko teo izay ao anatin'ny fahatandrano zany hoe à 21 à 26 ans zany zay zany no lazaiko amin'izay dia miditra ny fahalehibiazana atsika zao fahalehibiazana zany 32 à 42 ans dia 42 à 52 ans dia 52 à 62 reny zany hoe fahazazan'ny fahalehibiazana fahatandrano fahalehibiazana famiterany fahalehibiazana ka aloha hidirako amin'izay ngamba misy hoteneniko kely hoe ahoana moa zany dia za zany nianatra tany amin'ny médecine tany Antananarivo nanao médecine dia tsy afa-panadinana za dia nefa ataoko hoe tokony ho afaka dia nitomany be nandeha tany amin'ny Nenilava zany Mama Nenilava dia azonao hazavaina kely ve aloha ilay Mama Nenilava ho an'izay tena mbola tsy naheno an'izany mihitsy raha tsy amin'izao vidéontsika zao. Za zany dia azoko izay hoe zanaky Mama Nenilava satria vao kely tany Fianaratsoa vao secondaire classe secondaire nahita azy voalohany dia tena natsapany alemem-panahy sy ny fitiavany sy raha azoko natao hoe mipetraka niaraka amin'ny foana sy nisaraka taminy dia tena faniriako izay ka i Mama Nenilava zany olona nantsoin'Andriamanitra hatramin'ny vao kely nahita an'i Jesosy izy mbola kely nampianarin'i Jesosy izy tsy nahay tsy nianatra tany an-tsekoly dia nahay dia nataon'i Jesosy ohatra maty zany pendant 3 jours
Dia tamin'ny fotoana afatesany io alohan'ny afatesany izany teny tamin'ny ray aman-dreny hoe zaho fato zisa fa aza alevinareo za aza kasera fa velao amin'izao. Fa izay zany tenen'i Jesosy taminy. Dia ny fanomian'ny zareo tamin'izay misy manao efa maty io ve tena ohatran efa maty mihitsy ny fijery azy tsy azo kasina izy ozy ny ray aman-dreny angambany tsy tamitsina ny petrany tamin'izay. Dia tsy nikasina izy fa efa après 3 jours izy io 3e jour io lahady. Dia ny foa teo maty teo izy nitsangana dia gaga zao ny olona rehetra, ny sasany nandositra hono, dia ny sasany gaga fihinana zavatra misy eto. Dia nitsangana izy dia nitory teny. Izy nefa tsy mahay mamaky teny, izy tsy dia manana fahalana firy nefa dia lasa nitory teny izy dia tena teo zany nisehony voalohany amin'ny fampibebahana ny olona tao Madagasikara, nitory an' Jesosy. Taiza no nitrangan'izay tantara zay satria za zany miezaka mipetraka amin'ny toeran'ilay génération ankehitriny ihany. Zahay moa zany ny ankamaroan'ny génération-nay mierina n'io filazantsara io, tena ohatran'ny hoe angano arirarira aminay ny zavatra ohatran'izany. Dia eto amin'ny Facebook koa moa mazava ho azy be dia be ny olona no miezaka mana-proof zany hoe tsy nisy zavatra ohatran'izany fa resaka fotsiny. Nefa za manokana moa zany isan'ny passionné amin'ny tantaran'i Mama Nenilava koa, efa henoko izay tantara izay fa androany aho zany manararaotra an'ilay opportunité hoe tena nareo niara-niaina taminazy mihitsy no mitantara an'ilay izy afaka manome détail misimisy kokoa ve ianao hoe taiza nitsangan'izay tantara izay izay le nitantarainao izay sady mampirisika ny rehetrarehetra koa be dia be ny mpanoratra efa nanoratra momba ny tantaran'i Mama Nenilava, azontsika karohana ankoatran'izao vidéo izao. Izay indrindra no tiako teneny hoe nareo any zao manana boky maro azo jerena. Misy ny soratan'ny Melkira Zato, angamba izy mananoatra be mikasika anazy ka fa ny fitadiako dia hoe tany Ankari-Malaza ilay satria mama Volahavy no avy any Ankari-Malaza. Dia tany Ankari-Malaza fa tsy haiko ny précision hoe inona ilay tanàna, anaran'ilay tanàna zany fa tany nisehon'ilay izy na manodidina any angamba manodidina any nipetrahan'ny ray aman-dreny tamin'izay fotoana. Ho anay avy any Majunga moa mino fa maromaro mbola tsy nanadino, nisy pasteur anankiray koa tena mbola malaza be any aminay any Majunga zany hatramin'izao, tena hoe mitovy amin'izay mihitsy koa ny tantarany hoe maty izy zoma alohan'ny Pasika mihitsy tamin'io, dia niangavy koa izy mba tsy ho kasiana ny razany fa tsy nanaiky moa tamin'izay ny fanjakana tany Majunga fa tsy maintsy nanisy formol dia tena maty tokoa izy dia nalevina mandraka androany dia maheno an'izany tantara zany zany dia ohatrany hoe aminay avy any Majunga niaina an'ilay tantara zany dia ohatrany hoe tsy mba namboarimboarina ohatran'ny pasteur Rijarvely, miala tsiny moa manonona ny anarana fa tena isan'ny fiangonana matanjaka be any Majunga io hatramin'izao ary ny vadiny mbola mitarika an'ilay fiangonana fa ilay pasteur moa tena tsy nanaiky ny fanjakana fa nasiany zareo formol izy dia maty dia nalevina. Fa efa izay tantara izay zany ohatran'ny hoe amin'ny génération ankehitriny ilay izy sarotra be aminay zany ilay mino sy manakatra anazy, dia saotra indrindranao ny zaran'izay mivantana eto sady nanome référence koa moa zany hoe azontsika jerena ilay tantara fa tena nisy ilay izy ary tafiditra tao anatin'ny tantaran'ny conversion anao. Dia miala tsiny raha nanapaka kely an'izay fa andao ary toizantsika amin'izay ny tantaranao. Mifameno zavatra ataontsika eto fa tsy hoe nanapaka ka manao ohatran'izay. Za raha tamin'izaho nandeha tany Danemarka niresaka amin'olona mikasika ny Nenilava dia zao nitaonatra hoe naona tsy voasoratra zany, aiza ny gazety misy an'izany, toza fady be ito dictionnaire world inona moa teny izay dictionnaire izay mikasika an'izao toa izao fivavahana zany, misy pejy mikasika ny Nenilava dia iny teneniko amin'izareo isaky ny mandeha satria nasain'izareo nitety fiangonana za tany niresaka amin'olona samihafa dia iny référence iny meko andreo dia faly zareo rehefa amin'ny dictionnaire an-jareo amin'ny teny anglisy ateny danois dia azondreo antoka fa raha za rery ny teny tsisy proof satria tsy ninona fa sy ny inona moa zany expérience-ko niaraka taminy fotsiny. Izay koa moa nisan'ny zavatra kendreko eto amin'ity pejy ity zany betsaka ny feontsika indrindra vehivavy no tsy voasoratra amina zavatra officiel dia ohatran'ny hoe ody tsy hita fotsiny zany ilay zavatra tena manahirana antsika vehivavy ary tsy azon'ny vahiny mihitsy satria tsy voasoratra ilay izy ka na dia tsy hoe source fiable ho an'ny vahiny aza ny pejy dia isan'ny eritreretiko hoe fitaovana azo ampiasana hizarana ny tena expérience-tsika ohatran'izay ka dia tena mankasitraka manokana anao koa ny amin'izay liana be ianao an'ilay toy ny tantaranao.
Misaotra anao fa za manomboka ataony zanako hoe mama sorady daholo zany tantaranao zany sisy taranaka. Manomboka manao an'izay zany zao fa manerina fotsiny atao teny gasy fa sy atao teny anglisy. Io zany mivosiny tsy fantatra hoe raha atao teny anglisy izy eo an'ny olona aty ny Madagasikara fa afaka maka. Raha atao teny gasy izy ny aty ndray tsy afaka maka nefa ny aty koa lena am'rezy ka mbola Afaka hita. atao amin'ny teny roa satria samy hainao daholo izy roa. Ya, zay zany fikasana ka ento ambafika zany zay fa projet zay kasaina atao efa voasoratra daholo izy fa mila amboarina tsara mba hivoaka boky. Ya, dia manohy isika any amin'ny fahalebiazana moa isika zao. Io no tenenako an'izay tao, zay zany le tany université. Ya, dia aty amin'ny fahalebiazana zany efa lehibe vao nianatra tany amin'ny CPL Ambatofianandrana. Tsy zany nanao médecine tany Antananarivo, zay no lazaiko tao kay. Mama Nenilava zany hoe hanontany azy hoe inona ny sitrapon'i Jesosy. Satria araka ny teneniko tao izy sitrapon'i Jesosy zay ny ataoko na inona na inona. Dia rehefa zahay tonga tao, tsy ao ny izy fa lasa nivavaka ny tendrombohitra. Dia misy ny olona sasany niala zany fa filaharana lavabe mihitsy zany isanay tao amin'ny trano 237, 238 io. Ao Antananarivo 67 hectares. Hectare ny Antananarivo. Tohatra rehetra iny feno olona milahatra, aty tokotany feno olona milahatra. Za taty tokotany ary fa tsy tao amin'ny tohatra. Satria efa be be ny olona tonga talohako dia hoe hiandreto aho zany zay firenena. Dia niandry teo zahay. Zay ko adiny firy angamba zahay niandry teo, angamba mety any amin'ny adiny 4 any na ohatran'izany niandry. Hatramin'ny firy maraina sa hariva sa? Maraina zany tonga teo dia misy ny olona efa tonga talohako, tonga any amin'ny 7 fa misy olona tonga talohako. Dia miandry zany satria hoe zay nahatongavana ao dia miandry. Dia tonga tokoa izy avy any, izy sy ny mpiara-mivavaka taminy. Dia nandalo anay teo izy dia niakatra any ambony. Dia mitebiteby be ny fonao, iny izy fa tonga, iny ny sitrapon'i Jesosy androany, iny ny sitrapon'i Jesosy androany. Dia niantso ny olona tao, efa be ny olona talohako dia ny olona talohako zany manantena hoe antsoina par zay tonga aloha mantsona miditra. Za tompoko ny antsoina aloha hoe zany Emaklera Soarvony zany taitra be mihitsy anarako zay. Jereko ny olona rehetra tsisy mihesika. Raha aty amin'ny farany akaiky ny rambony aty no antsoina voalohany dia lasa zany niditra tany. Dia efa niditra tao ny haona taminazy teo dia miteny taminy hoe inona ny sitrapon'i Jesosy ny amiko tompoko fa za mianatra médecine dia za tsy afa-panadinana. Nefa za heveriko nahay tamin'ny examen zany. Dia niome izy hoe ianao mianatra dokotera? Ya, zaho mianatra dokotera sy ny dadako dokotera. Dia za zany tian'ny ray aman-dreniko hanindimby ny dadako zany. Dia niteny izy hoe ya, nantsoin'i Jesosy dokotera tokoa ianao. Saingy tsy dokoteran'ny nofo fa dokoteran'ny fanahy. Inona ny dikany hoe dokoteran'ny fanahy? Dia mandehana izy mianatra pastora avy alao ny université fa zay ny sitrapon'i Jesosy. Dia inona koa no teneniny? Dia mamanao izy nefa nanao voady tamin'i Jesosy tamin'ny ianao mbola 3 volana tao an-kibon'ny mamanao. Izy nefa tsy ary vonahitany mamako. Za ny mpiangona amin'ny 67 tamin'ny nianatra université dia tao aloha ny fiangonako tao aminazy tao. Na maraina na atoandro na hariva na alina rehefa manam-potoana dia mandeha any foana mivavaka. Mamanao izy nanao voady tamin'ny ianao vao 3 volana tao an-kibon'ny mamanao. Fa izy nijery nandinika baiboly zany amin'ny tantaran'ny Isaka izay nataon'ny Abrahama fanatitra. Dia tamin'iny zany mama nanao hoe zay zanako atao an-kiboko ty Andriamanitra nalàna vavy dia ataoko fanatitra aminao hanompo anao ny hataony amin'ny fiainany manontolo. Zay hono ny voady nataony. Dia mandehana izy mody any Fianarantsoa dia antanio mamanao fa zay ny zavatra nisy. Ka hen'i Jesosy voady nataony zay dia tazom'i Jesosy zay dia miantso anao Jesosy hianatra pastora fa avy alo ho pastora dokoteran'ny fanahy fa tsy dokoteran'ny nofo. Mbola tsy niresahanareo sy mamanao mihitsy anefa zay resaka zay mbola niresaka zany tamiko mihitsy mamako hatramin'izay. Tena gaga hoe inona zao zavatra teneniny Nenilava zao. Dia lasa nandeha tany Fianarantsoa tsy androko mihitsy namora ny dadako sy mamako zany sy ny zanako hoe
anao ina tena sy dadako zao ny teneniny lava. Nitomany mamako, nitomany Jesosy io kay tadidinao mivady nataoko, Jesosy io kay niraisinao ihany mivady, Jesosy io misaotra anao. Dia nanontany ny mamako nahoana sy teneninao tamiko zany hoe satria ny dadako ny teneniny mamako hoe aza mba hitenenana izany ny zazakibonao io. Fa tsy tiako ny zanako anao pastora, fa ny pastora mahantra, tsy tiako hahantra ny zanako. Zay zany ny antony. Fa tiako izy ho dokotera manodimby ary ho dokotera ambony noho zaho ary izay ny fanendadako zany. Ka aza miteny izany no zazo anao izy efa terako zazo. Dia tsy mba nalala izany mihitsy ako. Mamako tsy mbola nahita Nenilava, nefa dia Nenilava ny tena izay. Dia izay zany zava-dehibe koa izay tena hoe. Dia tsy niverina tany medisina intsony za fa nandeha nampianatra teny Masimbahoaka sy tany Vory Atsimo. Sekoly Loterana Vory Atsimo, sekoly Loterana Masimbahoaka. Reo zany nampianarako pendant 2 ans. Mandra-pisokatry ny STPL teny Ambady Fianarana. Ty mbola tsy nisy ny STPL tamin'izany. Dia rehefa nisokatra ny STPL teny Ambady Fianarana dia nanao fanadinana niditra tany dia afaka soamantsara dia na dia tsy manaiky ny vehivavy atao ordinasiona ry zareo dia noho ilay pression avy any Genève angamba hoe tsy maintsy misy vehivavy rehefa mahazo vola fanampina avy any dia manaiky vehivavy nianatra ry zareo. Dia izay nahatonga anahy tany amin'ny STPL Ambady Fianarana. Io zany tamin'ny fahatanjahany fahazazany fahatanjahana angamba. Ia, fahazazany fahatanjahana dia fahatanjahana. Dia ny fahanteran'ny fahatanjahana zany dia za nampianatra tao amin'ny sekoly Loterana tao Masimbahoaka sy teo Vory Atsimo izay. Nampianatra religion, dia nampianatra inona koa nampianatra izay soratra masina dia nampianatra anglais, nampianatra anglais kely. Efa nieritreretinao hoe famalinana izay dokoteran'ny fanahy zay ve zany le nahatonga anao nampianatra tamin'io sa inona le ifandraisany amin'le conversion rehetrarehetra efa nandalovanao? Io zany ohatra hoe transition, mbola tsy nisokatra ny STPL, mbola tsy nisokatra. Dia hoe mandra-pisokatra ny STPL ozy zareo amin'ny synode avao zany dia mampianatra ny Masimbahoaka za. Dia amin'izy mampianatra io zany ijerevandreo ny toetrako hoe tokony ho any amin'ny STPL tokoa ve sa tsy tokony. Zay karazany transition ijerevana anazy sy hitarafana anazy zany ilay izy. Dia vita soamantsara ny 2 ans dia nandeha tany dia tafiditra any Ambady Fianarana. Fa nisy pasteur zany teo amin'ny STL tamin'izay fotoana izay nanontany ny neny hoe nahoana ozy izy ro vehivavy reo, nahoana Emma no avelanao hianatra pastora nefa fantatrao fa ny FLM ataonao pastora vehivavy. Le neny lazainao Mama Nenilava? Neny. Dia raha ny ara-tantara koa efa nisy vehivavy Loterana ihany nianatra tany amin'ny STL talohan'ny nisokafan'ilay STPL. Tokony efa nianatra tao zareo. Satria nazahay tany Ambady Fianarana nisy vehivavy vitsivitsy izarery. Fa vitsivitsy aza firana izay 1 2 3 4 efatra angamba ny anay izay nianatra tany. Dia Mama Nenilava zany izay tokony neny izy hono niteny tamin'ny hotalen'ny STL tamin'izay fotoana izay hoe ianareo izy tsy miantso vehivavy fa Jesosy miantso. Ka avelao hianatra izay antsoin'i Jesosy fa mbola ho tonga ny fotoana izay haneky ianareo anazy ireo vita ordinasiona. Ho pasteur manko izay ny teneny. Dia izay ny zavatra nisy. Tamin'izaho tany amin'ny STPL zany manao internship zahay. Dikany internship amin'ny teny gasy. Stage angamba ny azahoany maro anahy, fanazarana, pratika. Ny stagenay tamin'izay amam-bolana izay bolana farafahakeliny raha tsy diso dia fa tsy vetivety. Za zany tany Soavina Ambady Fianarana nandefasana anahy. Dia nipetraka tao amin'ny trano mivady fiangonana zany dia ny pastora koa tao akaiko tao izy mianakavy fa za rery tamin'ilay trano mivady fiangonana. Dia ritme tamin'izany lazaiko anao mafy be. Za zany tany sady mampianatra sekoly adiny ankizy lehibe, mampianatra confirmation,
manatrika ny fifoazana, mitety trano san'andro, manao évangélisation, mitety tanàna koa, manao évangélisation, fa tsy hoe mitety trano fotsiny. Dia tena tsy mipetraka mihitsy, mandeha tongotra zany, tsisy mandeha tômôbila. Miaraka amin'ny pastora sy ny katekista sy ny mpiara-miasa, ny mpianatra, ny miara-miasa tamin'izay. Dia tamin'izay fotoana izay, za zany efa natokana mpianatra nandeha tany. Iny zany voadingako iny fa iny ao anatiny koa ny fanokanana mpianatra iny. Ao fa teneniko izay aloha dia tohizana amin'ity. Fanokanana mpianatra zany, za tsisy ny antsoina hoe mpianatra, ary za koa tsy te ho mpianatra. Tsy tiako zany ho mpianatra zany fa mianatra teolojia no tiako dia izay. Fa nisy fampianarana sotra masina pasteur Dokoteran'ny Stefanson, izy ny talety université tamin'izany fotoana izany. Dia izy zany nampianatra soratra masina, ka satria za tia soratra masina, dia amin'izay ilay fotoana nipetrahako nampianatra teny Masimboka sy Voretsimo io, mamonjy ny fampianarana tao za dia mianatra. Fa za tsy atokana mpianatra. Mianatra soratra masina fotsiny. Dia rehefa tonga ny fotoana fanokanana mpianatra mandeha ny Karmalaza, za tsy nandeha. Tsy nandeha aho fa nanao volontaire, nanao correction ny pré-bac sy bac dia manao excuse tsara tsy andehanana. Dia tsy nandeha za. Dia faly be tsy natokana mpianatra. Pasteur anao tokony handeha tokana dia za tsy afaka, za mpanao bac, za mpanao correction pré-bac dia ohatra hoe excuse tsara be dia tsy ina moa nataony fa izay. Dia lasa zareo. Kanjo rehefa ny olona niverina daholo vita ny 2 août iny. Niverina daholo ny olona dia nisy filazana tampoka hoe Nenilava hoy atokan'i Jesosy, atokana tao mpaminany. Dia niverina ny Karmalaza daholo indray ny olona amin'ny fin août zany. Toy za mba andeha za hitsery anazy atokan'i Jesosy ho mpaminany zany. Hanao akory zany tena hitanao tena hoe zavatra ngeza be antenainy rehetra mihitsy izay. Dia lasa zany niverina araka ny famianay, be dia be zahay nandeha tany angamba folo mahery ny famianay nandeha tany, tonton, tantine, cousin, cousine betsaka.